dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa tsika ny amin'ny tehirizany ireo mpianatra malalany ka mahatonga izy ireo afaka mijoro tahaka izany. Mbola embona mivavaka tsika raha eo misaotra tamin'ny hafonjany afatra izay nampitondrainao ireo mpianatra manalanao teo. Tsy andalo fotsiny io zany fa makalalina sy olona mafy ao anatin'ny tsirairaiky ahatonga ny tsirairay avy isaintsaina ny amin'ny fiainatra, tsy ny tanora ihany, tsy ny ankizy ihany fa na ny lehibe koa azy. Dia mbola petraka aminao zao afatra izay ampitaina betriny izao. Ianao no ameno ilay ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Feno dia feno ny fomba raha nandray ny afatra izay efa napetraka ny tompo tao anatin'izay comédie musicale izay ary nideran'Andriamanitra dia niany teny izay apetraka aloha ho anareo SEMH amin'izao fahadimy taona ny SEMH izao. Hoy ilay teny ato amin'ny epistily fahatelon'ny Jaune andininy faefatra hoe tsy manana fifaliana loatra noho izao dia ny andrenesana fa mandeha araka ny fahamarihana izany. Misaotra n'Andriamanitra ny amin'izay tehirizany anareo ka mahatonga anareo afaka mijoro mifampahely nefa koa mitomby mizara izay hitsapanareo sy miainanareo. Tsy hovelonaina anie zany ary mbola hisoritra amin'ny ambony indrindra ny ianareo ary mitanjon'Andriamanitra aminareo ilay misoratra ao amin'ny Deutéronomie 20:20 andininy fahatelo ambin'ny folo hoe ataony Jehovah milohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Raha miaina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay anodiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Dia mbola fiasana maranitra am-pelataran'Andriamanitra tray ianareo ary miany hoe mba tsara mba jerena ihany reo namanareo izay mpianatra tao amin'ny institution maro privé fahiny nefa mety efa variana izay mahita hoe misy tena tsy mitazona azy kely asa niterena fotsiny varena izy nianatra tao amin'izao tsika miteny izao misy tena ao lalany fahaverezana dia tena tsapa hoe mizotra mbola nyitsizy atao fa anisany andidinareo ny mba mijery sy manao izay mba ampandroso azy reny eo amin'ny tompo amin'ny vavaka ho an'izy ireo. Dia mitoditra indray aho ho an'ny rehetra izay eto ankehitriny. Hoy ilay tenin'Andriamanitra izay voasoratra atao amin'ny Deutéronomie 20:30. Deutéronomie 20:30 andininy faha-9 sy 20 manao hoe miantso ny lanitra sy ny tany ary ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny famozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia miotia amin'Andriamanitra ao ianao ka hiaino ny fiainana sy hifikitrana. Tena nazavaina tamintsika teo mihitsy zava-misy daholo izy tena tantara marina mihitsy tena marina reny
ny zavatra mitranga reny ary dia mila eritreretintsika tsirairay fanosoton'Andriamanitra tsika androany ho tonga teto amin'izao toerana izao amindinika ny fiainantsika. Manao ahoana tokoa ny fiainantsika? Efa nitenen'i Jesosy Kristy hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tena hafa zany miaraka amin'ny Jesosy zany. Ary hitantsika ny fampianana izay nataon'ny namana tamin'ny tovolahy izay nandeha nisotraraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety mitanga fiainana mihitsy zany, saingy ny zavatra teneniko anao dia izao: miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Arak'Andromanina toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo. Miara-miasa soa ny zavatra rehetra, na dia izay ratsy indrindra azy. Rehefa Andriamanitra no mombanao, rehefa Andriamanitra no safidinao, tsy mijery antsika fotsiny izy, fa tena mikarakarantsika tokoa, mandray an-tanana ny fiainantsika, ary dia hainy manodina amin'izany ahasoantsika. Fizarana anankiray mba zaraky aminao hoe anapostoko amin'izany. Tao amin'ny radio Vomasoa, ireo mpianatra tato mety mahatadidy amin'izay tantara izay a, ireo mpianatra ny fanandrify tamin'izay. Misy lehilahy anankiray izay Tedina no atao anarany. Io lehilahy io a dia kristianina namana no milaza hoe izy io dia avy any Afrika Atsimo ary mitady olona azo itokisana mba hampanosy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka dia ianao le namana no mieritreretiky dia ny radio Vomasoa dia nasehony any atao hoe Tedi. Rehefa nasehony any atao hoe Tedi dia tonga tao amin'ny radio izy aloha. Ny radio tamin'izany terikety lakozian'olona mba studio, novana ao studio. Ohatra lehibe kokoa no ity vaibony ity ny table de mixage tao amin'ny radio tamin'izany. Fitaovana tsotra kely ny fitaovana tao. Dia tonga le atao hoe Tedi dia hoy izy hoe zao zavatra teneniko anao izy kely midika le table de mixage nareo, mila soloana io, lava be ohatr'izay izy no tokony hasoloana io. Zaho tsy matakatra an'izany. Dia hoy izy hoe afara an'io dia medika andrasoko ao atao ministra ny zavatra ilainao, dia natao ministra daholo ny micro, ny table de mixage, ny rehetra rehetra. Dia hoy izy hoe hitramoty tsy atonona le table de mixage ngeza be, mila mividy trano ianao, trano ngeza be. Dia hoy izy hoe tsy manam-bola. Hoy izy zao afarana fotsiny ny vazahanay dia tonga zay. Aiveo ndraso afarako izy ozy dia nalefa taratasy nono izy verina avy any. Dia hozy izy hoe raiky trano fa mahazo mividy trano ianao izy no miantoka azy fa sivy efitra ray ho anazy rehefa tonga aty Madagasikara izy. Dia hoy izy ary ze efitra ray ve izy mba mividy menaka tsy maninona andao any mitady trano
any amin'ny agence immobilière dia lasa mitavitra ny tany nahita trano tao elanelan'izay nefa dia vaky ny radio misy tamaty ny radio ary rehefa nijerena hoe izy ilay namaky azy dia izy ihany namaky azy lasa daholo le makely manontra kely teo dia zavatra tsotra kely tanetrano hoe nanaovana azy tonga hoe manteny radio ny arivan'iny saika izao mitony ariny foko satria nanatena iny efa azo ngesabe zany fa tsy maniny dia tonga tao am-pianarana izy dia rozy izy hoe ampanaovina fifaninana ny ankizy ka zay mahay miteny anglisy indrindra ho alefa any Afrika Atsimo dia ho indray izy hoe alaivo daholo ny pointure ny mpiara-miasa aminao fa mahazo pataloha lobaka mahazo akanjo daholo fa le mpiara-miasa na atao ny adivarotra tamin'le trano rehefa natao ny adivarotra dia ozy izy hoe satria izy nanaritra teo tsy maninona fa oka hijanona amin'izay fa manaiky an'izany volo zany izy aiveo zany eo tsy manambola raha ohatra ka le tao amin'ny agence ilay ny teny raha tsy aminao mara tolo-botsitra io dia tsy mety a dia oza izy zany no to azy tolo-botsitra dia miaky alaka misy tamin'izay amin'ny latsinainy izy tonga ny vola tonga ny latsinainy dia tao am-pianarana izy ary dia efa tao am-pianarana izy dia miloatra ny mahay be kosa izy aloha mba miteny anglisy be mahay inona dia variana mihitsy ianao kanjo lasa tany amin'ny office du bac any mba ilarobi ny afaka mihitsiny io mbola tsy tonga ny vola any amin'ny office du bac any ny telefone ireo mety nek izy atao ny gazety ato a ny sarin'le lehilahy ho amitaity efa karohany ny fanjakana ela be lehilahy io dia natsoky le vehivavy miresaka tao lozy zako izy izy fa zako zany tena voafika dia natsoky le agence loza ho afa ay olona pisikoky tokoa le olona dia mangasiasy aho afa tsy ho azoko zany le trano dia ozy le rangato amin'ny agence hoe tonga afa ihany aloha amin'le fotoana efa mifanomezana amin'le tompony zoma izy dia tonga ihany ana dia tsy manam-bola azy efa nolazaina fa tsy azo amle le trano raha ohatra ka tsy tolo-botsitra dia nandeha le fotoana mivoafo ny fanjakana le zalahy ny raisy fotsiny tonga tao amin'ny agence amin'izay iny le olona tompony le trano teo aloha miteny le rangahy eo amin'ny agence miteny teo izy zao zany no fanarahana ka alohan'ny tolo-botsitra dia hoe raha tsy amin'ny tolo-botsitra tsy mety ozy izy le zareo re tsy mbola milaza ihany dia nananga tanana hiteny zao a le izy a voafitaka ho aza kanefa tena tiako le trano sarotra aloha mahita trano naovana raha teo fa izao raha mety ho any izy a dia miezaka ny to azy kelikely raha tsy mety ho any izy dia tsy manino fa mbola tsy anjara ny raha teo vao masoa zany taitra be le no matoy izy lery a dia rehefa taitra be izy mijery a dia nada izy ny mandray fitenenana fahamo manaitra aho izy
nanaiky le tsy tolopositra ndray le raha mato dia faly a sotran'andriamanitra ary zay nazanona mitranonareo avao masy narotsy kely dia voalosomatsara voatazona zany le pisoloky rehefa voatazona le pisoloky dia nanontany andro fitsarana ono ahy ianao hoe mamperve mitory azy ko fa be lehibe reto efa mitory azy dia ozy aho hoe pisoloky izy a fa ny nazy hitahina ny azo satria nahazo trano somatsara minareo magagy ny zavatra rehetra rehefa kristianina ianao na zavatra ratsy azy miara-miasa masoto misy zao a otra mety kivikivy ny fisaina ao nefa rehefa tena misikotra amin'ny tompo ianao tena hitanao mihitsy izany fitampitana ny fiainanao hiakatra amin'ny mamirapiratra hainy mihitsy ny mampiasa ny zavatra rehetra raha ohatra kosa ny mitsika ny fahafatesana dia hitantsika teo mpianatra tamin'ny ambaratonga ambony angely zareo teo fa voasoratra teo faculté nefa ny sasany lasa varoazo dia ny sasany lasana mampalalana io a miteny amin'aratanora dia zao aza matoky fotsiny hoe manankarena ny ray aman-drenitro dia ampy zay fa io areny io metilany io ary mahitsika ao fiainana misy olona nge manankarena be taloha fa lasa fadiranova ny fiankinanao amin'i Jesosy Kristy ny fanoloranao tenanao amin'i Jesosy zay ny fiainana Andriamanitra dia manome toky anao ny fanekeko aminao izy fiainana sy fiadanana manakitoko faharoa andiny fahadimy tsy abonao hoe zay fiainana zay dia ozy aminao hoe tsy hoe rehefa tanora dia tsy maintsy miliba tena marina nge ny ainan'ireo ankizy ireo tsy hoe hoe nanao rôlina ohatran'izao izy dia hoe maditry eny zany tsy zay le izy fa ny aina ny fiainana kristianina ireo ankizy ireo ary tsy naninenany zany matoizy mijoro ary tena hitanao mihitsy zany faninontan'Andriamanitra rehefa injaina Jesosy Kristy masambatra izany mitomana ny tsirairay avy andinika amin'izao ankehitriny miantso ny lanitra sy ny tany any ny vavolombelona izy tsy efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny fanozonana ny fidianana ny fiainana teo velona dia tia anjovan'Andriamanitra ao ka iaino misy eo sy ny fikitrana tsy afaka hiteny ianao hoe tsy ho anao ny teny androany ary zay no namarako teo tamin'ny vavaka tsy ho an'ny ankizy tanora ihany zany fa nao antsika lehibe nao anao firy-taona ianao na firy-taona anjarantsika tsirairay avy ny mahatonga ny fiainantsika hanirapiratany voninahitry'Andriamanitra na tsy miankina amin'ny safiditsika io satria n'Andriamanitra hampamirapiratra ny fiainantsika kanefa namanosika azy isika ka milaza be tsy mila azy tsy manery tsika izy manao mitamby antsika ny tompo manao anaka atoloby any fonao aza ataonao mpivazivazy mangataka aminao andinika ndray amin'izao ankehitriny izao antraizany le raha anao tamin'i Jesosy Kristy mila mandinika zany isan'andro tsika tsy
toy ny efa nahazado i Paoly na efa tanteraka sahady araka ny teny ao Filipianina toko fahatelo andimy faharoapolo. Mila mandinika hoe tena niaraka tamin'i Jesosy tokoa ve? Tsy le titre hoe koranina ny zava-dehibe na le hoe miangona fa ny hoe tafaray amin'i Jesosy marina mihitsika. Ary na itsika izay efa nahazo azo taona azy amin'ny fananana ny tompo dia mila mandinika mandrakariva isika, mizotra makaiza tokoa, mizotra makaiza ny lalatsika. Nafantatra olona ny ary tena nafanaforo tamin'ny fanompona ny tompo tamin'ny voalohany. Ny lalina dia izao zay raha matozay tsy hitako izay tsy nataony présidente ny demokrasy izy mampianatra sekolelaka izy ao anaty vehivavy mpiana mivavaka izy inona koa ny ataony mamany eny amin'ny fonjy izy mamany eny amin'ny hôpitaly izy isan-kerinandro vitany aby. Fa tamin'orina naditra ny zanany, rehefa naditra ny zanany rehefa meditra ny zanany izy ary rehefa izay namonitsainy ratsy. Fa tena milaza aminao za tena natsapa favery lelanatoa raha teo ampialanainy izy tena hitako hoe tena very. Misy olona koa taloha izao fiangonana tena fiangonana kristianina taitra ny rendrarendra mpivavahana dia lasa makany nefa fivavahana tsy tena misy atory fa fitaka. Zay tsara le teny amin'ny Ezekiela toko fahatelo amby telopolo ny andininy fa roa amby folo. Zao ny valiny teny manao hoe ary ianao ry zanak'olona lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe ny fahamarinany marina tsy havonjy azy raha mia amin'ny andro atsony ary ny faharatsy ny ratsy fanatsy avo azy raha mia amin'ny andro hialany amin'ny faharatsiny ary ny marina tsy hovelona amin'ny fahamarinany raha mia amin'ny andro amin'ny tany. Isan'andro tsika mila mandinika mizotra azy ny lalantsika tokoa, mitoetra ao amin'i Jesosy ve tsika sa efa variny miantso antsika ny tompo androany eo anatrehan'izay afatra nampifondrainy izay. Andao retsika tsy ho variny, andao retsika tena hizotra ao amin'ny tompo e, andao retsika tena hanolotra fiainantsika ho azy e. Nafinaritra le nahitana ny sedra teo, sedra masy ohatra hoe nanana fahombiazana ny jentilisa ary ohatra hoe tena zany tena hoe nakoraina ny kristianina. Betsaka ny kristianina atao an'izany, betsaka ny kristianina endrikendrehana amin'izao ankehitriny izao, alaina baraka zavatra tsy ataony dia lazaina fa ataony. Tsy tokony akily antsika izany. Tsy ve tsara mijoroany le tanora teo, mila mijoro tahaka izany tsika, mila manantena n'Andriamanitra isika fa tsy mba manary antsika mihitsy izy ary ainy mampiasa an'ireny ahasoa antsika. Misy foana ny fahavalo eto tany fa rehefa fikitra amin'i Jesosy ianao dia hoe le teny izay nilazain'i Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo hoe mamelatra latabatra eo anoloko eo imaso ny fahavaloko ianao, manosotra dilo ny lohako ianao. Salamo fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra. Hafa mihitsy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainany zanak'Andriamanitra
ndao isika hisikitra amin'ny Jesosy, ndao isika halavano fanoloran-tenantsika aminy. Ena mihitsy ataonao mpivazivazy, fa tena hovorainao miafatra izay nampitondrain'ny tompo an'ireo mpianatra malalan'ireo, ary raisinao anatin'ny fonao tokoa Jesosy. Anao misafiditsika ny tena tia an'Andriamanitra, tena tia an'Andriamanitra. Ny Jesosy raha tia ahy ianareo dia mitandrina ny didiko. Zao no natoko fahefatra ambin'ny folo, andininy fahatimy ambin'ny folo. Ataovy tena tia ny Jesosy ianao, mitandrina ny didiko. Anaka hoy izy, aoka tsy tia ny tenina milena isika, fa miasa sy amin'ny Zao no voalohany toko fahatelo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Andao tena ho tia an'Andriamanitra isika, dia tena ho tsapa tsika izany fiainana sy fitahina izay atolotr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mieritrereta tsara reno ianao, raha ohatra ianao ka tena vonona hanavao ny fanoloran-tenanao amin'ny Tompo, na handroso ianao ankehitriny hijono miara-mila an'i Jesosy Kristy, dia mitsangana eo toeranao ihany, hivavaka isika. Raha mbola tsy vonona ianao, aza mitsara velatsia amin'i Jesosy, aza mitsara velatsia amin'i Jesosy, mipetraka tsy maninona. Fa raha efa tena vonona ianao, ozy ianao hoe ho avosiko ny fanoloran-tenako rehefa azy ianao. Ozy ianao hoe hamono tena ho an'i Jesosy amin'izay aho, tena hanaraka azy aho, hisafidy ny fiainana afaka mitsanga ianao raha izay. Fa raha ozy ianao hoe mieritrereti narony amin'izany, mbola tsy zao zany dia mitsanga. Fa ho an'ireo izay tapa-kevitra ihany, izay tapa-kevitra ihany a, Jesosy no mijery ianao. Mivavaka isika. Andriamanitra zava-dehibe miafatra izay nampitondrainao androany. Tsy ho fialam-boly fotsiny ho aminay izany, fa fantatra fa ianao no nampiasa ireo mpianatra malalanao ireo mitondra ny hafatra, ary mbola miteny aminay ankehitriny hisika ny fiainana. Indreto izahay mijoro eto anatrianao, manavao ny fanoloran-tenanay no manao, tsy misy mahatsaranay afa-tsy ny elo anilanao. Koa indreto izahay Andriamanitra, raiso an-tanana ny fiainanay tsirairay avy, ho anao manontolo sy feno, hanao ny sitraponao, izany ny vitsonay. Andriamanitra, apetraka aminao izay rehetra manahirana ny sainay, aminao izahay raiso an-tanana. Velona ho anao izay Jesosy, ianao no antom-pahavelomanay, izany no avozinay ankehitriny. Ianao Kristy no antom-pahavelomanay, ka na inona tonaina sitrakay amezam-boninahitra ny anananao, manjaka eo amin'ny fiainanay, manjaka ao amin'ny sainay, ka Jesosy izay eritrerim-pona rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, manjaka ao amin'ny fonay, ka diovy ny fonay mba ho fotoiny ianao, anjaka ny fitiavanao, feno ny fanano masina izahay, hitondrana ny tena tahaka ny endry fa tsy tahaka ny atana. Afanao ny fonay tsirairay mba azoto homana ny teninao izahay, mba hisidy ny fiainana mandrakariva izahay,
mampisoy mandrakarifa amin'ny fanarahananao izay ary ataovy tena mafana fo amin'ny fanomponanao mba tena fitaovana tsara am-pelantananao halinao ny sitraponao ka ataona fanamà ho anao. Hitanay teo Jesosy Kristy ny amin'ny zazalaza ijoro ho anao tena hafa tokoa ny manompo anao ary fantatra indrindra fa tsy resaka fotsiny zany fa fantatra efa fiainana tokoa sambatra tokoa ny manompo anao ianao ny jeriny tsirairay mba tsy ho anarana fotsiny ohatra mivilitsaona ny maha-kristianina anay fa tena ho fiainana isanandro mivavaka izahay ho an'ireo izay vo izao mihitsy mitapa-kevitra mihitra fiainana anao mitantana azy mandrakarifanena ho anao mandrak'izay anao izy tompo tapa-kevitra ary tsy very midalana intsony fa tena iroso ka manomboka izao azoto anatin'ny teninao azoto iaina ny teninao azoto resaka aminao ianao mihitsy no amahana azy isanandro ihany mpanamaso ampijoro azo miarinanao Andriamanitro mijery manokana ny fiainany tsirairay avy enao ireo mpianatra malalanao mitahinao feno ny fahendrena sy fahamasina avy aminao ary misondrotra amin'ny ambony indrindra tokoa ireo ray aman-dreny rehetreto fenono ny fahendrena ny fitezany sy fanabeazany zanatra ary nomenao azy izy rehetra ilainy ahasoa araka ny ampelindra fonao ianao ray mikarakaranay tsirairay avy apetraka tanteraka aminao ny fiainanay raha mbola misy aho tsy nanao safidy amanga ny firenena ka tena miditra fiainany ho anao izy tena ijoro ho anao tokoa izany vavaka izany atamanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe anay manao izay manahatra masinina kotoina ny fanjakana atao izy tokoa ity antany tampiny any andaritra eo ny misy lamasahazana ary mamilany kay tahaka mamilany izay mirika taminay ary azo mitotrana ny fanapanahy fa manofanay amin'ny ratsy fa amin'ny fanjakana sy lery ary ny voninahitra mandratsy. Amen.